ireo lohateny vaovao mpanao politika efatra nahazo famotsora-keloka hoy ny avy eo anivon'ny CFM androany. Fanotofana tany etsy Ambotrimanjaka mivoatra hatrany ny toetra rà. Tanora 20 taona hatramin'ny 5 taona ny tena manao kolikoly araka ny tatitra avy amin'ny Transparency International. Magnano mbola tsara atsika jiaby izay manaraka ny fahita lavitra MBS amin'izao matinali izao. Tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao amin'ity Alarobia fa 20 ny volana Septambra taona 2020 sy 2020 ity. Manasanao mpanajana anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Praiminisitra raiky teo aloha sy ministra ny serasera raiky teo aloha ary mpanao politika roa hafa no nahazo famotsora-keloka tamin'ity taona ity araka ny tatitra nataony avy amin'ny CFM na ny komity ny fampihavanana malagasy. Ankoatra izay dia antota taratasy miisa 13 no mbola eo andalam-pandiniana momba izay famotsora-keloka izay ezahana amin'ny ao anatin'ny 3 taona. Edena Elias sy Mathieu Prince no nanatrika n'izay tatitra nataony CFM androany izay. Taorian'ny fandiniany fitsarana an-tampony ireo antota taratasy fangatana famotsora-keloka no nandraisany CFM fanapahan-kevitra. Mpanao politika sy olom-panjakana teo aloha miisa 4 voasaringotra tamin'ny raharaha 2020 sy 2020 no nahazo famotsora-keloka tamin'ity taona ity. Ny any Andriamatoa praiminisitra teo aloha Tantely Andrinarivo. Ao anatin'izay ny député teo aloha Zakahely Boniface. Misy mpanolotsain'ny Andriamatoa Andriamatoa Rajaonarivelo araka ny filazana azy tahaka zao zay dia farany misy ny serasera teo aloha Andriamatoa Betsimifira Fredo. Ireo zany ny dossier niverina avy any amin'ny Cour suprême tonga taty aminay dia fananapahanay hevitra izy. Sivana maro no tsy maintsy apetraka ahafahana mandinika sy manapa-kevitra momba ny antota taratasy n'ireo mpangataka famotsora-keloka ireo. Dia dinihiny ato amin'ny commission vérité pardon dia alefanay any amin'ny Cour suprême. Dia niany zany no manome ny avis juridique. Dia voalaza ny andininy fa 7 ao anatin'ny lalàna izay mifehy ny fampihavana firenena. Fa misy ireo heloka fandikan-dalàna izay tsy azo mena famotsora-keloka. Ao anatin'izay amin'ny teny vahiny moa le izy mialatsiny hoe fanitsakitsahana ny zon'olombelona violation flagrante des droits de l'homme. Ao anatin'izay ny génocide. Ao anatin'izany ny crime de sang. Maromaro izy eo dia anjaran'ny zareo mpahay lalàna. Izay ny ilana ny avis juridique. Dia rehefa omeny izy ireo dia averina aty aminay dia zahay zany no mandinika koa hoe hiteraka fanamafisana ny fampihavana firenena ve izy ity. Miisa 7 ireo antota taratasy fangatana famotsora-keloka teo am-pelantanan'ny CFM. 13 amin'ireo 6 no odiniana. Mahery ny 200 kosa ny fangatana fanonerana sy fanarenana izay mbola tsy nisy nivaly hatreto satria tsy mbola misy ny teti-bola-panjakana natokana ho amin'izany ka tsy ahafahana manonitra ny fananana potika na very tamin'ireny krizy ny fandimby ireny. Fa avy amin'izay tatitra nataony CFM izay hatrany dia nisy ny fifampiresahana izay nataony tamin'ny mpanao gazety nitondran'ny filohan'ny CFM ny afatra mafonja satria dia manahy ny akony ratsy amin'ity fifidianana kominaly ho tanterahana ity ny avy eo anivon'ny CFM no ny fisina fifanaratsiana izay mahazo vahana eo amin'ireo samy mpifaninana raha tokony ho fampandrosoana no kendrena amin'izao fifidianana izao. Mbola edena Elias sy Mathieu Prince no mitatra an'izay. Voizina mafy amin'izao ny fanaratsiana sy ny fidirana amin'ny fiainana manokana ny kandidao ben'ny tanàna any anaty tambazotra tserasera. Tsy mikatsaka fampandrosoana ho an'ny komina ireo kandida manao izany fa lasa mambony lolony sy korotana hoy ny CFM. Mpifaninana ireo dia olona mifankalala, olona fankahay ka ny atahorana zany ny ahina ao anatin'izy io saolahy tsy ny fampandrosoana ny commune
no atyhevitra mbanao fa mba hampandresy dia ny fanaratsiana no mety isy ao lasa any amin'ny vie privé fiainana manokana ny candidat no tsikeraina sy ataontsika hoe indraindraina ao anatin'izay mifanaratsy teraka lonolono izay zavatra zay ary efa dahorana izy io fa rehefa mijery nyreo réseaux sociaux samihafa atsika dia efa manomboka kelikely izay resaka fanaratsiana sy fanasokoetana zay. Isan'ny antefan'ny ahany olo-pirenena amin'izao ihany koa ny fomba fiasan'ny CENI sy ny gouvernemanta izay manome ny fitanilana ao anatin'ny fifidianana. Manao antsoavo ny CENI araka izany ny CFM mba andala ny fahaleovantenany. Mitodika aminareo mpikarakara ny fifidianana mba atao ao anatin'ny fahaiza-manao nareo. Ny fahaiza-manao dia ireo mpikarakara ny fifidiananareo dia araka ny anarany moa dia mahaleo-tena mba ao anatin'ny fahaiza-manao voalohany indrindra ary koa mba hitandro mandrakariva ataony anak'Andriamaso ny neutralité na ny tsy fomba nahatsy ny any aroa satria izay no antoka anankiray mampanana lanjana ny fifidianana eto amintsika. Ao anatin'ny fandiniana ireo andraikitra raisiny ao anatin'ity fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ity ny CFM amin'izao tsy maintsy isy ny fehi-kevitra ivoaka aorian'ny fivirimben'izy ireo. Raha ny fanazavana kosa dia somary hiova endrika ny dina atolotra izy ireo ifampifehezan'ireo kandida amin'ity fifidianana ity ka tsy ho toy ny tamin'ireo fifidianana roa ny fandimby. Fomba raiky anisan'ny mahomby ny fanentanana ny tanora amin'ny ady amin'ny kolikoly izay mbola tena mahazo vahana eo amin'ny sehatra maro eto Madagasikara mandritra ny atelona no anatanterahan'ny Transparency International ny atrikasa izay atao eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina momba izay ady amin'ny kolikoly izay. Miradora Benjamina tahiry ny ranariny. Amin'izao fotoan'izao dia mbola vitsy ny tanora samijoro manao fitorohana rehefa mahita na hiarana trangana kolikoly. Anisan'ny antony iray lehibe mbola maharatsy toerana ny Madagasikara amin'ny ady atao amin'ity fanetry be ny firenena ity izany. Ny fitarainana voaray sy ny pirofo tonga eny ampelantanana ireny sampana miady amin'ny kolikoly ireny no fomba ahafahana manokatra fanadihadiana. Io raha teo ny mari-pandrefesana ny fandrosoana na ny fiemorana amin'ny ady amin'ny kolikoly. Navohitra ny Transparency International izany tao anatin'ny atrikasa izay iarahany amin'ny tanora. Tsy vitanay irery ity ady amin'ny kolikoly ity fa mila ny partenaire tsirairay avy misehatra ao anatin'izay ady amin'ny kolikoly izay dia fantatsika tsara fa ny akamaroan'ny malagasy raha ny antotanisany jereny dia tanora avokoa dia miezaka izahay mampandray anjara bebe kokoa tanora ao anatin'ny ady amin'ny kolikoly indrindra fa amin'ny fampandraisana andraikitra ny tanora isehatra betsaka ao anatin'izay ady amin'ny kolikoly izay iarahantsika manana ity Madagasikara ity ary hitantsika ny habean'ny kolikoly raha iresakitsika mikasika an'izany eto amin'ny firenentsika dia andao isika hiara-hamongotra ny kolikoly. Araka ny fanadihadiana izay nataony Transparency International dia ny tanora manodidina ny 12 ka hatramin'ny 17 taona ny tena manana tahambony amin'ny fanaovana kolikoly. Ny fitombokarena tsy ara-dalàna, ny fanararaotana fahafantaran'olona, ny fanomezana tombon-dainy manokana, ny risoriso amin'ny sehatry ny fanabeazana sy ny fampidirana mpiasam-panjakana, ny kolikoly manome sy ny kolikoly mandray dia samy endrika kolikoly mamotika ny fiainan'ny tanora avokoa. Mahatsapa-tena fa tanora ho antoko ny ho avy dia izay mahatonga anahy satria ny kolikoly dia anisan'ny zavatra lehibe ahitana hoe fahasimbany eo amin'ny toe-javatra iray. Raha hiteny fotsiny tsika hoe konkoly-mpanjakana ohatra dia ny olona tena mahay tsy tafiditra amin'ny fifaninanana fa ho an'ilay olona manam-bola ilay izy. Ratsaivina moa dia laharana fa 2.20 amin'ny firenena 20 nanaovan'ny Transparency International fanadihadiana no misy an'ny Madagasikara. Raha tsaraina amin'ny isa 100 dia 520 no isa azony. Anatsarany io taremarika io dia ilaina ny finiavan'ny mpitondra, ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena tsy ankanavaka fa indrindra ny tanora izay maro anisy eto Madagasikara. Fa mivoatra isan'andro ny toe-draharaha momba ilay tetikasa tanamasoandro izay tadiavin'ny fitondrana anotofana tany amin'ny hektara maro eny Ambotrimanjaka. Tamin'ity androany ity dia ny sisika nanomboka izany fanotorana izany ny avy amin'ny fitondram-panjakana. Germaine Menjanahary, Erzora Jaonarivony. Nanomboka omaly no nametraka andromaso ny fokon'olona teny Ambotrimanjaka.
raha ny vaovao izay voaray dia nisy mpitandro filaminana tonga teny antoerana io maraina io mba ahafahany apipa manatanteraka ny asany. Tsy anaiky hatramin'ny farany izay ninina mitranga hoy ireo fokon'olona satria fotom-pivelomana sy ainy taranaka faramandimby ny tanimbary izay kasay ny fitondrana hototofany. Tonga teny zany ny Emorega dia nilaza tamin'ny vahoaka teny hoe anomboka ny asa hototofana ny tanimbary na dia efa miditra aza ny rano. Dia tao anatin'izay moa zany ny vahoaka malahelo izy satria nipitahana ihany izy dia lasa zany nitsika siplé ny azakazaka ny antsy vahoaka eraky ny tanàna dia zay tratrantso andro amin'ny maraina zany tonga teny. Dia rehefa tonga teny moa zany dia isaorana an'Andriamanitra aloha zany androany fa lasa ihany ny Emorega fa laha mpahafantatra kosa izy ary ohatra somary nanono vava ihany ary zalahy hoe tsy maintsy ataony ny asa ary tsy maintsy androso io satria efa ao anatin'ny projet présidentiel izy itoetrany ny fametrahana andromasom-pokon'olona ary ho amafisina izany mba ahafahana mifampita vaovao. Vahoaka ve ilay Ambotrimanjaka malagasy ve ilay Ambotrimanjaka sa tsy malagasy mihoatra no famonoana olona nge zao zavatra atao zao ka izay ny tenenina hoe manao antsoava amintsika Ambotrimanjaka. Ny andromasom-pokon'olona napetraka dia raha misy zavatra mitranga dia tahaka ny natao androany maraina fampiantsontsika na amin'ny sifflet na amin'ny antsoantso manohatra tsika hatramin'ny herintsika farany. Tsara ny manamarika fa raha toka arivo hektara ny tany voalaza fa hototofana teo aloha dia nivoaka indray ny vaovao nandritra ny fivoriana izay nataony ny fokon'olona tamin'ny apipa fa 100 hektara indray no hototofana. Ezahana fitahana ny vahoaka n'Ambotrimanjaka ho hiatrany ny nambaran'izy ireo. Ny hoany amin'ny faritra atsimo andrefa ny nosiny atsika anatin'ity fanadediana raiky ity raiky amin'ireo asa fivelomana izay mamelona ankohonana maro any an-toerana ny fanamboarana karipetra vita amin'ny volombengy na ny tapis mohair hoe atsika mahay anazy. Amin'izao fotoagna izao dia misedra olana ity seha-piariana raiky ity noho ny antony maro samihafa. Nagnano fanadediana momba izay indrindra Inory Fitiavana sy Manora Andriamalala. Miantoka ny fahaveloman'ny mponina efa mahery ray alina avy any amin'ny distrika Anampany ny famokarana karipetra mohair. Mahafeny asa fanenomana avokoa ny 700 ny vahoaka avy any an-toerana. Misedra olana nefa ny seha-piariana io amin'izao. Efa manomboka miavitsy ny taranako sy fakana volony izay akora fototra fanamboarana ny karipetra. Nanombohan'le kere sy haitany, maina le bozaka, maina le vokatra tsisy. Lany amidy le osy, amidy sakafo, sisy volony satria tsy ampy sakafo, lafa ampy sakafo reva maniry ny volony. Fa raha fa maina ny tany, noana ny olo agny, noana koa re dia tsisy volo ary lany taranaka. Efa nisatrany ny fitarenana nataon'ireo vahoaka manoloana izao toe-java-misy izao, saingy mbola tsy voavaha ny olana mandrak'androany. Tsisy fanampiana azo ay amin'ny fanjakana. Tsisy lalambaro tsy tokony hitondra ay azy dia mihena le asa fa tsy ampy ny ampelatany tsisy manampy. Mirakitra ny kolotsaina avy any atsimo indrindra ho an'ny foko atandroy sy mahafaly ny sary apetaka amin'ny karipetra mohair ohatra ny sarina aloalo araka izao hita amin'ny sary izao. Ny aloalo dia karazana tsanganakazo fisaka voasokitra atao haingo-pasana ao amin'ny foko sakalava. Teo amin'ny foko sakalava ihany dia mitondra fahasoavana sy miaro amin'ny ratsy ny fisian'ny karipetra mohair ao an-tokantrano. Vaovao avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra dia manala fahasahiranana ny mponina ao anatin'ny fokontany Antomadinika sy ny manodidina jiaby iny ny fahavitany ilay tetezan-kazo teo aloha ho lasa tetezam-by ankehitriny. Nisy ny fanadediana izay nataony Rina Rabe Mananjara teny antoerana eo amin'ny rindran-tsary ny tahiriny aina ranariny Rina. Toerana be olona ny ety Antomadinika Atsimo IVO 3H ahitana mpanasa lamba, mpivarotra, mpitaona entana. Ankoatra ny mponina dia eo ihany koa ny mpandalo sy ny mpivezivezy. Mampiavaka ny Antomadinika Atsimo ny lakan-dranon'Andretany mifandray amin'ny lakan-dranon'Andrembeloma. Ilaina amin'ny fifamezivezena ny tetezana, saingy ny aina tamin'ny tetezan-kazo ny mponina tetỳ an-toerana hatrany amin'ny taona 590 ny taraina ny olona ka niaino izany ny commune Antananarivo renivohitra tarihan'ny ben'ny tanàna Lalora Valomanana. Natao vy ilay tetezan-kazo na mpitsaly hatramin'izay izay miisa 3 ireto tetezan'ireto. Voavavy hatrany ny olona ny mponina. Izy zao natao tamin'ny vy daholo zany izy rehetrarehetra dia beton.
ary tena tsisy amatonany maro mihitsy zany azony taranaka faramandimby any aoriana olovaina satria tena zava-tsotokosa nataon'ny commune. Anjatony isan'andro no mivezivezy amin'ireo tetezan'ireo. Misy secteur fito ny eny eto madinika atsimo izay samy mifanetana amin'ny fikotsakotsahana ny tetezana vy izay vita. Mila sary-piaro amin'ny zany fotodrafitrasa izany ihany koa ny mponina satria soiombonana ho an'ny rehetra no ateraky ny tetezana toy itony. Ny fanentanana nataoko amin'ny eto madinika atsimo zany dia mba hanaja an'le fotodrafitrasa tamin'ny tetezana izay natao io sy ity kanal andretany ity zany dia mba tsy handeha ohatra lalovan'ny ankizy zany le tetezana na ataon'olona fanazan-damba zany le tetezana na tsovatsofain'olona mitsofa na ohatra ny hoe soratsoratan'ny ankizy zany le tetezana fa mba tokony hanajan'izany daholo ny mponina ato madinika atsimo. Misaotra betsaka amin'ny commune sy ny ben'ny tanàna zany mba nanoan'ity fotodrafitrasa ity fa miadana ny olona mitetezana ny ankizy afaka mandeha tsara mandeha mianatra ny olona rehetra izay mandeha ohatra izay mandeha na mandeha makaiza dia amin'ny daholo ny lalana rehetrarehetra andanan'ny olona rehetrarehetra dia misaotra betsaka amin'ny ben'ny tanàna lalora valomanana. Fotodrafitrasa izay misy fiatraika amin'ny vantana amin'ny mponina eny an-toerana isan'andro ny tetezana vy mitondra any amin'ny fampandrosoana avy hatrany izany rehetra izany. Mitoy ny hetsika isan-karazany ho fanatanterahana ny vina ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra Ramatoa Laura Valomanana ka ny fanadiovana ny lakan-drano indray no notanterahana teo anivon'ny boriboritany voalohany tamin'ity androany ity. Izany no natao dia mba hiomanana ho amin'ny fiavian'ny fotoam-pahavaratra. Nory fitiavana sy tahiry ny aina raha narinirina no mitatitra ny vaovao. No entanina avokoa ireo mponina teny anivon'ny fokotany atao madinika afovoany boriboritany voalohany commune Antananarivo renivohitra nanomboka androany mba handray anjara amin'ny fanadiovana ny fokotanin'izy ireo ho fiomanana amin'ny fahavaratra. Hita fa efa miaina ao anatin'ny rano maloto sady ireo mponina amin'izao fotoana kanefa mbola ao anatin'ny vanim-potoana maintany. Natomboka teny atao madinika afovoany ny fanaovana ny asa tana maro niarana tamin'ireo mponina raha ny teny anivon'ny boriboritany voalohany. Ty asa ty moa zany asa tana maro izay nataon'ny ben'ny tanàna Antananarivo dia mba misy tambo-karama kely moa izay koa ao anatin'ny fahavaratra mbola trabony izay amin'izao ka dia mba misaotra azy izay satria zao ny rano mbola miakatra ty aminay raha tsisy azy zany dia mbola ho trabona ihany izay tsy hitanay ry ambany tanàna izay atao tsisy mijery izay ka dia mba nijerevana izay ka dia misaotra betsaka azy izay. Mirefy 700 metatra teo ny lakan-drano izay nodiovina mbola mitoy ihany koa ny fanamboarana lalakely sy ny totobato eo any anivon'ireny fokotany sasany sy ny fanadiovana ny lalana any anaty fokotany. Ary araka ny vina Ramatoa ben'ny tanàna moa zany dia jerena akaiky daholo ireo faritra iva zany mialohan'izao fotoam-pahavaratra zao anaovana asa toy izao avokoa ny ankamaroan'ny fokotany rehetra aloha zany misy misitraka ny lalakely misy misitraka fanadiovana lakan-drano ohatr'izao ary tsy adino koa eny amin'ny faritra avo zany misy ihany koa ny fanamboarana totobato sy ny zavatra maro isan-karazany eny an-toerana eny. Ny anentanana antsika mponina angambany dia ngamba miaramiara mahita an'izao sary zao tsika dia tena miosona maloto tokoa zany ireo olona mitovy amintsika ireo ka aoka tsika mba hikajy tsakany sy andavany fahadiovana ho antsika indrindrandrindra tsy manana WC fa manary maloto amin'ity kanal ity dia hoentitra kosa aloha ny tanàna n'Antananarivo ny fanaraha-maso mikasika an'ireo tsy manana WC rehetra eto amin'ny fokotany atao madinika ka hanentana azy ireo zany mba tsy hanariny maloto aty amin'ny faritry ny kanal intsony zany. Antananarivo dia soiombonany malagasy ary izany indrindra no anentanana ny tsirairay mba samy handray ny andraikiny izay sahaza azy. Vaovaon'ny trangam-piarahamonina tsy kely lalana ny ratsy mahita paikady vaovao hatrany ireo mpanao ny asa fanendahana eny Masombahoaka tahaka ny hita teny amin'ny 7.10 hektara tamin'ny farany herinandro teo iny izay efa tonga eny am-pelatana ny manam-pahefana moa ireo olon-dratsy ireo. Toy izao indray ny fomba fanendahana vaovao ataon'ireo olon-dratsy magnano sary mamo mitsidabodaboka eo anivon'ny arabe mikisikisina amin'ny fiara ka tsy maintsy tafajanona ny mpamily. Manokatra tampoka ny varavarana amin'izay ilay mpanendaka ka maka ankeriny izay azony ao anaty fiara.
tsy nampoizy ny ty mpanendaka teny amin'ny 7 hektara ny nahazo azy ny arivany alahady 5 septambra teo satria avy hatrany dia namelona moterany rifatra ilay mpamily saika hanaovan'ny asa ratsiny ka ny tsirara lavo tamin'ny arabe ilay mpanendaka. Tsy vitan'izay fa misy namany hafa eny amin'ny manodidina tsy lavitra eo no miandry ilay mpanendaka hianjera ka mandranitra fitsaram-bahoaka hamonoana ilay mpamily izay saika voaendaka. Araka ny fanadihadiana natao azy teny amin'ny biraon'ny komisaria dia vao avy nanendaka findaina mpamily fiarakaretsaka teny Akasina ity lehilahy 20 taona ity izao saika hanao ny asa ratsy ny teny 67 hektara izao ary dia niraisi-potsiny niaraka tamin'ny finday mbola avy nangalariny. Mahazo vahana ny fanendahana sy ny sito mahery eny amin'ny faritra 67 hektara iny. Lehilahy iray hafa raika 30 taona no tratehaky ny mpitandro ny filaminana ny alatsinainy 19 septambra teo. Malaza ratsy amin'ny fanendahana sy ny sinto mahery manomboka eny amin'ny 67 hektara avaratra ka hatreny amin'ny vatobe misy ny niavana ary mitondra antsy lavalely izy amin'izany. Vola sy finday maro no efa azony. Olana goavana tsy maintsy hatrehany olon-tsotra isan'andro ny trangana halatra isan-karazany eny amin'ny manodidina ny 67 hektara iny. Manampitrotraka ny fahasarotan'ny fahazona fiara-pitatitra rehefa hamonjy fodiana amin'ny alina ny tsy fandriam-pahalemana eny an-toerana. Tsy tonga tamin'ny fotoam-pitsarana azy tamin'ny 17 septambra teo ny mpitory an'ireo mpanendaka ka nahemotra ho amin'ny fotoana manaraka ny fitsarana izany. Mbola naverina ny tanana eny amin'ny polisy kosa izy ireo. Fa herinandro vitsivitsy eo sisa dia higadona indray ny fidirana ho an'ny taom-pianarana 2022 mitaraina nefa ireo ray aman-dreny izay manana zanaka mbola mianatra noho ny halafosan'ny fitaovam-pianarana sy ny sara ny fampidirana mianatra. Etsy-ankilany dia mihena ny tahany fampidirana zaza an-tsekoly vokatra izay fahasahiranana izay nanomboka tamin'ny taona 2022. Andeha rahantsika ny andindin'izay eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Miakatra isan-taona ny tahany tsy fandehanana an-tsekoly eto Madagasikara. Betsaka ireo very asa hatramin'ny nisian'ny krizin'ny taona 2022 hoy ny tatitry ny firenena mikambana ary hatramin'izao mbola mitoetra izany tarazo izany. Mbola mampitombo ny fahasahiranana ny fepitaona tsy ampy iomanana arabola amin'ity taom-pianarana ity ho an'ireo ray aman-dreny. Amin'ilay fidiran'ny mpianatra izao zany dia tena enjana mihitsy mahazo anay ray aman-dreny satria vola mipiararana be mihitsy no manina satria zanakay izao tsy any amin'ilay privé kely reny tso fa efa any amin'ny université daholo ny ankizy dia tena maika mitombo be mihitsy ilay volan'ny ray aman-dreny tena mamorona tsy misy satria vola mipiararana be no lanina ny zanako mianatra roa vao hitady zany zao ampidirana mpianatra izay mama ibe ny tsena ny fotoam-pianarana koa fohy kely dia tsy hita tsara izay manana azy anankitelo na ny mianatra dia privé daholo izy. Amin'izao aloha zany tena sarotra mihitsy rehefa ny manana fidiran'ny mpianatra satria na ny ekolazin'ny mpianatra ary zany amin'izao tena nisondrotra be mihitsy dia raha le izy vetivety kely le fotoana anomanana an'ilay vakansa sy le fidiran'ny mpianatra zany tena vetivety kely le fotoana nefany le fidiram-bola zany somary manahirana surtout raha vao betsaka zany ny ankizy ao amin'ny ankohonana ka hoe mbola mianatra na satria raha vao hiditra mianatra le ankizy dia tsy maintsy sady mandoko roay ianao mandeha kolazy dia tena sahirana mihitsy. Manodidina ny 410 isan-jato ny zaza malagasy no tsy mbola nandia sekoly na dia indray mandeha aza. Latsaky ny 80 isan-jato ny mpianatra ihany no mahatody hatramin'ny faran'ny fianarany eny amin'ny ambaratonga fototra. Betsaka ny mitsokan-daharana ary ny zazavavy no maro anisa amin'ireo. Tsy mitady vahaolana hanatsarana ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara ny politika mpanjakana ankehitriny fa maika mandentika ny zaza malagasy aza. Any ka hita taratra hatraty an-tanan-dehibe ny tsy fahafahan'ny zaza mianatra noho ny fahabetsahan'ny fahasahiranany. Iny ihany koa no mamarana ny vaovaontsika tamin'ity niany ity tomboklay sy tombokivavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isoragna bevata ihany koa ireo ekipa jiaby izay niara-nisa lana natotosany ireny vaovao natolotra teto ireny. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho aminao ho amin'ny manaraka koa. Samy tsara tomboklay sy tombokivavy.